ampifaliana lehibe hatrany no erabanantsika tsiraray avy izay efa tonga eto sy anareo namana izay manaraka amin'ny tambazotra serasera maro samihafa. Ny fiadanan'ny tompo dia tsy mitsahatra ho tononona amintsika tsiraray avy. Amen. Ie dia ny anomboantsika an'izao fotoam-pivavahana izao dia andaontsika hitsangana hiaraka hivavaka. Ndao tanandritra ny tanantsika isika dia akipizony masonao amin'izao ora sy fotoana izao. Rainay tsara indrindra makasitraka anao izay any amin'ity androany ity. Rainay ianao satria novidinao Jesosy lafo tamin'ny alalan'ny rano zanakao ilay tokana izay mahatonta favoreto. Androany Jesosy dia tehiteny izay hoe amariny ilay teninao fa efa mihoatra ny roa, efa mihoatra ny telo izay eto amin'izao ora sy fotoana izao hitady sy hanompo anao, akasitraka hideranao, anandratra anao satria avy indrindra ianao. Ka sy io izay Jesosy ny amin'ity androany ity feno ny fantrona anao izao fotoana izao Andriamanitra ray masina tsara indrindra. Ka sy io ny fo izay mangetaheta aroka ianao hikasika ny fanahin'olona izay mangorakoraka mitady ianao eto amin'ity toerana ity androany. Ray masina Mesay eto asehoiny herinao taterao fa eto voan'izao fotoana izao ianao ary tsisy hery hafa anjaka eto na ny asa nofo azy satria mitsotra eto ny tananao mahery Andriamanitra ary mandidy ny asa ratsy ny satana rehetra maneligely misarika ny fisainan'olona hanompo ny fombafomba mandidy zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta aho satria eto ny tanan'Andriamanitra ka tsisy hery hafa ho tamana eto na iray azy. Misandrata Andriamanitra ray masina tsara indrindra oka ianao fanamasina ny anombo izao fotoana izao matonga fa eto ianao ary marina sy matoky amin'ny teny fikasanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy nanaovan'izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Daontsika hite-tanana mafy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia. Ie dia arak'izay indrindra tokoa ny lohahevitrintsika ao anatin'ny fiderana amin'ity androany ity. Andeha hideran'i Jesosy tsika hanome voninahitra azy dia izao manana tanjona ianao anatin'ny fotoam-piderana. Manana tanjona tokana dia tsy inona akory fa ny akasika amin'ny fon'Andriamanitra. Rehefa voakasika amin'ny fon'Andriamanitra dia tsy matoetra eo amin'ny fiandrianana izy fa manao action izy eo amin'ny fiainantsika. Dia manana an'izany tanjona izany ianao androany hoe ny akasika amin'ny fon'Andriamanitra, ny ampangorangoraka amin'ny fony androany. Ka tsy andrelintsika fa avy hatrany dia hidera azy ary hanome voninahitra azy ao anatin'ny hira. Daontsika ilaza hoe alleluia ye. Alleluia ye. Alleluia ye. Alleluia ye. Alleluia ye. Ira alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia ye. Ira alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia ye. Alleluia ye. Alleluia ye. Alleluia ye. Alleluia ye. Alleluia ye. Ira alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia ye. Ira alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia ye. Miubianao zahay. Miubianao zahay. Miubianao zahay Jesosy. 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 Miubianao
Hallelujah, 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 Fantatrao ina anjikany hoe alleluia. Dia andao omentsika voninahitra dia ataontsika hoe alleluia intelo. Omentsika voninahitra Jesosy dia hiaraka hiika isika alleluia intelo arahana fitehafantanana, arahana orakoraka ngeza be satria tena mendrika an'izany tomontsika sady izany ve? Ka andao anisa telo dia hiaraka hiika isika. Isa, roa, telo. Hallelujah! 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 Manasanao ary amin'izao fotoan'izao. Akipio ny masinofinao dia sainsainy hoe tahaka ny ahoana marina zany Andriamanitra omentsika voninahitra zany. Efa tompo voninahitra izy fa andeha mbola ho asandratritsika amin'ny avy ihany satria Andriamanitra masina izy. Andriamanitra lehibe ny Andriamanitsika dia arak'ilay niteneniko anao teo hoe sakafo ny fonao dia manana tanjona tokana ny havita akasika amin'ny fon'Andriamanitra. Dia ho hitanao fa hihetsika Andriamanitra. Ataovy tombontsoan'Andriamanitra aloha ny voalohany, izay vao ny anao. Dia ho hitanao fa ho faly Andriamanitra dia aneho ny voninahiny eo aminao izy. Halleluja. Za mihitsy Jesosy tsy misy mendrika ny voninahitra afa-tsy anao rery ihany. Tsy misy mendrika ny haja afa-tsy anao rery ihany. Satria tompo ianao, Andriamanitra ianao, ary indrindra masina ianao. Mankasitraka anao izay ny amin'izao fotoana afahana miankohaka eo anatrehanao izao. Halleluja. Mbola ilaza Jesosy hoe ho anao voninahitra. Alleluia. Alleluia. Ho anao tompo Andriamanitra mahery.
Jesosy dia hivavaka amin'ny voninahitry ny anaranao amin'ny alalan'ny teny avy ao aminay tsiraray avy le teny avy ao am-ponay no anambaranay fa ianao dia mendriky ny voninahitra ianao le niaviany zavatra rehetra ianao le niarinay ianao le omenay voninahitra amin'ity androany ity
mendrika ny voninahitra loatra ianao Jesosy a. Raha ny teninay dia tsy ampy hanambarana an'izany, hanambarana an'izany fiderana fanomezana voninahitra ny anaranao zany. Fa ny any fantatray dia izao hitanao ny ao anatin'ny fonay, satria Andriamanitra mpandinika amin'ny voson'ny fo ianao. Ka niza Jesosy a, izay manome voninahitra ny anaranao amin'ny fony iray manontolo dia azo voninahitra koa izy avy any aminao. Amen. Amen. Mbola mitony vavaka ihany izay Jesosy a, manandratra ny anaranao avy, manandratra ny falembiazanao, manandratra ny fiandriananao, feno famirapiratana, feno voninahitra. Halleluja. Wasn't for night. One knows and Jesus.
Misotranao ry Andriamanitra ray any malala fa manana ty fotoam-pivavahana androany ity zahay entinay manompanao Andriamanitra tsy to dia ianao lay izy hatrizay ka ho mandrakizay noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia hiasa eto anao Andriamanitra ka reo olona tonga eto mila famonjeny satria ao anatin'ny olana amin'ny karazana izy dia ho vonjenao androany reo zay marary tena marary mila fanasitranana dia hositranonao izy androany reo zay tena mila fagagana izy satria misy zavatra sarotra andalovany dia ho ataonao eo amin'ny fiainana izany ary ny rehetra araka ny teny fikasanao Andriamanitra dia ho tahinao izy tsy misy olona manompo anao efa ao aminao kanefa tsy ho tahina mandritra ty volana jona sy jolay ity zany rehetrarehetra zany dia ho amarininao amin'ny sambatan'olona zay tonga eto misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy amen makatoerantsika tompoko miarapantsika rehetra tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy ary ambara amin'ny anaran'i Jesosy hitoetra amintsika ny fiadanan'Andriamanitra ary ho amin'ny fiainana arahana fitsaharana ny fiainantsika rehetra tonga eto fisoratsika n'Andriamanitra satria ho araka izany tokoa no hamarin'Andriamanitra dia hiteka mafy dia mafy isika raha mbola misy mafy no zany dia ataovy any Jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve halleluja ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any halleluja arabaina avokoa ianareo rehetra tonga eto androany arabaina ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao any tokantrano any azo antoka fa raha iverina amin'ny Andriamanitra isika andray an'i Jesosy hanolo tena ho an'i Jesosy raha tena hanompa an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra isika dia tsy handalo fotsiny ity volana jona sy jolay ity fa amin'izao volana dia avitsika zao sy amin'ny volana ambony iny ny sambatan'olona amintsika dia hitan'Andriamanitra manao asa lehibe sy mahagaga ao fiainantsika zay rehetra minao zany dia agatana hiteka mafy dia mafy raha mbola misy afaka manao mafy dia ataovy any Jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve halleluja amen ia ny voninahitra ho an'Andriamanitra tonga fotoana zay andrenesina teny Andriamanitra isika ka andeotsika iomana amin'ny alalan'ny hira dia orina zay hira zay dia ho ambarako aminareo ny afatra no manin'Andriamanitra ho atsika amin'ity androany ity ianareo any tokantrano any anko dia mimana andreny ny afatra ary ny andray fa zay ataon'Andriamanitra amin'ny olona tonga eto ato amin'ity trano ity dia azon'Andriamanitra ho atao aminareo any tokantrano any anko zany alefary ry mpitarika fidiarana entan'ny olona mba iomana iaino ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira zay iarantsika manotrony akopy masinao anaty zany hira izany tompoko
betsaka ny tananao ary a misaotranao Andriamanitra fa ampiasa ny mpanomponao ianao androany. Misaotranao Andriamanitra fa hiatsa amin'ny alalan'ny teny izay torian'ny mpanomponao ianao androany. Misaotranao Tompo. Amen. Mazoa toerantsika sady. Sokafy ny Baiboly ao amin'ny liko toko 9 dia vakina manomboka amin'ny 17 samy manaraka tsara ianareo. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona izay efa nandalo ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody nefa tsy nisy nasitrana azy akory. 17 dia nakoa ivony Jesosy raha vehivavy ka nanendry somotra avy avindambany ary niaraka tamin'izay dia nijalona ny aretiny. Ary Jesosy, iza moa no nanendry ahy? Ary rehefa samy nandà izy rehetra dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy fa fantatro fa nisy heriny voaka avy tamiko. Ary rehefa hitany raha vehivavy fa tsy takonazy izy dia nagovitra izy ka nakeo aminy sady niakoka teo anatrehany dia nanambara teo anatrehany voaka rehetra izay antony nanendreny azy izay izay nasitrana niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy tamin'ny anaka, ny finoanao no nasitrana anao mandehana somatsara. Avy amin'ny alalan'io teny no vakina io ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity no akatsika fampianarana sy fampahirizana androany. Anetana anareo ao mba tonga anareo anana finoana sy anana finoana, tena anana finoana satria izany no andrasin'Andriamanitra mba ho ananantsika rehetra mandritra ty volana jolay ity sy mandritra iny volana jolay ho aviny. Eno tsara ny teny. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ary fiangonana tonga eto ny mahita olona mino fa misy izy. Aveliko indray hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita olona mino fa misy izy. Zava-dehibe amin'Andriamanitra mahita olona mino ny herin'Andriamanitra ho hery tena mahagaga. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita olona mino fa mpanasitrana ny aretina rehetra ilay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny mahita olona mino fa mpamaolana Andriamanitra. Zava-dehibe amin'Andriamanitra mahita olona mino fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra ary tsy misy zavatra sarotra izany amin'Andriamanitra.
Zava-dehibe amin'ny Andriamanitra ny mahita olona manana finoana tahaka izany. Halleloia. Noho izany miandry anao zany Andriamanitra androany ny anana finoana. Satria azo antoka fa raha manana finoana ianao, anio dia anio ihany, dia anio zavatra lehibe aminao Andriamanitra. Anio zavatra mahagaga aminao Andriamanitra. Ny Baiboly no mitantara izany tompoko. Manamarina izany zao ny tantaran'ilay vehivavy narary nandeha rà nandritry ny 12 taona ilay novakiantsika teo. Narary nandeha rà io vehivavy io nandritry ny 12 taona. Efa natao daholo zay azo natao rehetra hitsaboana teny, fa tsy nety sitrana mihitsy izy. Fa tateoriana hoy ny Baiboly nandre ny amin'ny Jesosy izy. Dia raha vao reny amin'ny Jesosy avy hatrany dia nitoetra amin'ny finoana tao anatiny. Ary izay finoana tao anatin'izay no nanosika azy mba handeha anatona Jesosy mba ho vonjeny sy ho sitranina. Ry fiangonana tonga manarika ity fotoam-pivavahana ity. Mila manana finoana tahaka an'ity vehivavy ity ianao. Fa raha manana finoana ianao, azo antoka ry havana fa hiasa eo aminao Andriamanitra. Amin'ity volana ity, amin'ny volana ambony iny, eny androany dia androany mihitsy. Anao zavatra lehibe aminao izy. Anao zavatra mahagaga aminao izy. Halleluia. Halleluia. Dia tapa-kevitra tokoa ilay vehivavy fa natona Jesosy. Fa ity ny tena nampahery ahy. Ary engane anona finoana lehibe tahaka izany mihitsy isika tsiraray avy isambatan'olona toka eto. Eny na dia ianareo sambany azy manarika ty fotoam-pivavahana ity. Eno tsara nge zao zavatra tantaraiko zao hoe tapa-kevitra ary ilay ramatoa narary nandritry 12 taona fa andeha anatona Jesosy. Ary nananantoka mihitsy izy fa ho sitrana rehefa tonga amin'ny Jesosy. Zany natoka Baiboly ny tantara hoe hoy ny eritreritry ilay vehivavy, tsy mila fametran-tanana, tsy mila vavaka spesialy nataon'i Jesosy fa ny lamban'i Jesosy fotsiny no hokasiko. Fa rehefa voakasiko io lamban'i Jesosy io dia ho sitrana ozy izy. Ialamiko ny aretina na dia fa 12 taona nipetraka tato anatiko azy. Dia ity ilay tiako ambara amintsika. Etiko milaza hoe tena tao amin'ny raha vehivavy ny finoana. Tamin'io andro nanampanihevitra fa andeha anatona Jesosy io, andeha kasika lamban'i Jesosy. Tamin'io andro io niaraka tamin'i Jesosy tao anaty vahoaka tao ilay lehilahy tao hoe Zaiva. Io lehilahy io izy no mpanapaka sinagoga, izy no mpamoaka didy, fa naizana izy olona mandika ny lalàna jiosy dia hotorana vato ho faty. Ka tao anatin'ny lalàna jiosy dia izao, zay vehivavy marary mandeha rà araka ny lalàna jiosy dia vehivavy maloto zany olona zany. Tsy mahazo mifanerasera vahoaka, tsy mahazo mifampikasokasoka vahoaka, fa raha sanatria ka tratsy ny vehivavy mandeha rà, vehivavy maloto hoe mifanerasera vahoaka, fampikasokasoka vahoaka, dia hotorana vato izy ho faty. Dia kanefa ty vehivavy ity dia zay ny aretina marary mandeha rà. Dia inona ny tranga? Hoy ny vady aman-janany, ory mama, aza mivoaka ny trano ianao, aza miala tao trano ianao, fa ka tsy ianao fa jero ekeka miaraka amin'i Jesosy ao anaty vahoaka ao
raha sanatria ka hitany ianao tsy hotorana vato ve maty ake ianao raha vomivoaky ny trano eo hoe fa no le foloana nanana ty vehivavy ity dia tsy nahoany zany tsy voasakana mihitsy izy zao ny finoana tao aminy anatona Jesosy aho fa zay manatona Jesosy tsy ho faty fa ho velona ary tena marina be mihitsy ny azy amintsika tonga eto zany zao na izany izy manatona Jesosy tsy ho faty anao fa ho tsara fiafara na inona karazana olana ho fiainanao tsy ho retrika ianao fa ho tsara fiafara na inona karazana aretina mahazo anao tsy ho faty anao fa ho velona andeo hiteka mafan'Andriamanitra isika Alleluia ka ho anareo zay atao hoe vaovao tonga eto samba ny tonga eto satria nisy nanasy ianao mba ho avy eto zao ny teniko aminareo manapa-hevitra hiverina amin'Andriamanitra manapa-hevitra ny anatona Jesosy manapa-hevitra ny anome toerana Jesosy ao anatinareo ary manana finoana fa zay dingana izay no andrasin'Andriamanitra aminao dia amonjy anao izy hovijen'Andriamanitra ny fanahinao hovijen'Andriamanitra ianao ho afaka amin'ny olana hovijen'Andriamanitra ianao ho afaka amin'ny aretina hovijen'Andriamanitra ianao ka matoka ny fiainanao sisa tsy ho fiaina tahaka ny teoloha intsony fa ho fiainana voata fiainana voata ka ho iaho hoe iza aminareo tonga eto samba ny tonga eto anao na fandrony na fantelony satria nisy nanasy ianao ka tapa-kevitra fa hiverina amin'Andriamanitra tena tapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra hivavaka ho anareo aho hivavaka ho anareo aho ary inoko fa isy herin'Andriamanitra iasa eo amin'ny fiainanareo androany ka raha misy an'izany tokoa eto atsaka ny takizao ny tanany fa afaka mivavaka ho anareo samba anao tonga eto na fandrony na fantelony ho anareo manangatana an'ireny angatana mandroso ety anoloana azy mandroso isika tompoko eo zany eo malisoa vato sasana vato dia miaraba anareo aho fa tonga soa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo aoka fantatrareo fa tena tianareo Andriamanitra ary be dia be mihitsy ireo zavatra tsara efa voman'Andriamanitra ao an-danitra ao natao ho anareo ka zao fanapa-kevitra reo zao no andrasin'Andriamanitra dia ho tanterahany eo amin'ny fiainanareo zany dia ny teniko faharoa aza mihemitra intsony aza miverin-dalana mihitsy tiako zao ianareo ary iriko tsy ho tapaka mihitsy ianareo amonjy ny fotoam-pivavahana atao eto mandritry izao volana jona izao sy mandritry ny volana jolay ray manontolo tongava fa ho hitanareo ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo ho antsika fiangonana tonga eto eny atoerana aza tapahana mihitsy fiainanao mandritry ity volana jona sy jolay ray manontolo ity aza tapahana ny fatongavanao eto mety misy programa nga many ambadika ihany raha mbola azonao tao ny mampandefitra an'izany ampandefero fa Andriamanitra anamarina zay voalaza ao anatin'ity fanasany ity indra daholo ny voasoratra ao famonjeny fivampiainana fanafahana fanasitranana fahagagana fitahina ho amarin'ny Andriamanitra amin'ny olona rehetra ho avy eto izany ka dia miazay ianao ho tonga eto foana izany deo tika iteka mafantompo
dia ho anareo reto kosa apetrao eo amin'ny fo ny tananareo fa hivavakantsika. Andriamanitra amin'izao fotoan'izao dia misy an'ireto olonreto namaly ny fanasana izay nanasanao azy fa hiverina aminao Andriamanitra izy ireo ary ampandrosan'i Jesosy ho ao anatiny. Koa amin'ny anaran'i Jesosy avy alao eloka ireo olona ireo, avy alao fatsoina ihany koa izy ka androany sasao amin'ny rano Jesosy, diovy amin'ny rano Jesosy ary vonjeo izy Andriamanitra, vonjeo izy Andriamanitra. Misaotra raha eo, misaotra, misaotra, misaotra. Halleluia, amen. Dia farany dia satria ianareo tonga amin'izao orany fotoam-pivavahana izao dia miasa foana ianareo ho tonga araka ilay teniko teo hoe tonga tsy tapaka mihitsy mandritra ity volana Jona sy Jolay ety. Dia raha misy manasa anareo amin'ireo olona ireo hoe tongava hiaraka aminay fa ato ny groupe misy anay dia manatona andriany ianareo fa mahasoa anareo izany. Zay zany tompoko fa dia mahazo toerana ianareo. Averiko aminareo tantarana indray tantaran'ilay vehivavy nararina indrindrimy folo taona nararina andeha rà kanefa sitrana izy rehefa tonga tao amin'i Jesosy. Sitrana teny eo tena mahagaga nge Andriamanitra ry havany. Ny fototra fanasitranana dia ny finoana nananana. Zay ny fototra fanasitranana. Ka na dia nanakanazy ary ny zanany mba tsy voaka ny trano, mba tsy ho sanatria otorano lavato izy no izy mandika ny lalàna jiosy dia no ny finoana nananany dia tsy voasakana mihitsy izy. Zaho tsy maintsy mandeha. Raha tonga amin'i Jesosy tsy ho faty hoy izy fa ho velona. Raha tonga amin'i Jesosy dia ho sitrana ny aretina nazo ahy. Amen. Engane kana finoana tahaka izany avokoa tsy rehetra tonga eto. Asivoteka faran'izay mafy. Asivoteka faran'izay mafy. Raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany. Ataovy mafy ihany ny tehaka. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, satsy zany ve. Ry havana malala, ry fiangonana rehetra tonga eto, ianareo izay manaraka ny fotoam-pivavahana any an-tokantrano. Hafa mihitsy ny fiainan'ny olona manana finoana. Tena hafa mihitsy. Tsy ampitovian'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ny olona manana finoana. Tsy maintsy mahita an'Andriamanitra miasa amin'ny fomba magaga ny olona manana finoana. Dia ankoatra ny tantaran'ilay vehivavy no tantarako teo zao dia misy tantara anankiray ihany koa ity. Dia ny tantaran'ny Josoa sy ireo zanak'Israely izay tonga teo anoloan'ny mandany Jeriko. Tantaran'ny Baiboly ato amin'ny bokin'ny Josoa toko fahaenina fa tonga teo anoloan'ny mandany Jeriko Josoa sy zanak'Israely. Dia verevitra ry zareo tamin'izany fotoana izany. Tena verevitra. Satria tsy afaka mamakivaka tanàna Jeriko ry zareo. Ny olona i tanàna Jeriko voadidina manda matevina be sady nihidy ny vavahady. Dia tena verevitra hoe ahoana no atao, hoe ahoana no atao. Angamba mety tahaka izany ihany koa ianao tonga eto. Verevitra. Satria misy olana lehibe ny fiainanao, satria marary ianao, satria mandalo ady ianao, tsy haika ihany koa izay zavatra hafa misy eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao. Ry havana malala, raha manana finoana ianao androany dia ho asehon'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra mpamonjy azy, ny maha-Andriamanitra mpanasitrana azy, ny maha-Andriamanitra
mpamaolana azy ny Maandriamanitra mpitondra fitahina ho azy. Dia ambaran'ny baiboly fa raha mbola nieritreritra teo ny Josua sy zanak'Israely hoe ahoana ny tokony ho ataontsika manoloana izao olana lehibe mianjady amintsika izao, dia nahazo afatra avy any an-danitra Josua. Ary afatra ohatrany hoe hitombona ve zany? Dia tena mitombona ve zany afatra zany? Satria hoy Andriamanitra tamin'i Josua, nahoana no verevitra ianao ry Josua? Inona mahaverevitra anao manoloana an'io mandan'i Jeriko io? Tsy fantatrao ka fa izao no Andriamanitra ivavahanareo, izao no Andriamanitra tomponareo. Tsy fantatrao fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy haiko, ka inona no mahaverevitra anareo? Dia hoy Andriamanitra aveo, ekeo fotsiny teniko araka toavy dia ho hitanareo ny asa lehibe sy mahagaga ataoko anareo ho famonjena anareo. Dia inona hoy ianao no teny nataon'Andriamanitra tamin'izany? Andaovaka itsika Josua 4:1 ka hatramin'ny 5. Zao no voasoratra. Ary nidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely, tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Ary hoy Jehovah tamin'i Josua, indro efa natolotra eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba ny lehilahy mahery. Raha vao nandre an'izany Josua sy ny zanak'Israely, tonga dia nanao amainina mafy be mihitsy ry zareo. 2:2 hoy Jehovah Andriamanitra tamin'i Josua, indro efa natolotra eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba ny lehilahy mahery. Dikany dia hoe ivoako mpandresy anareo, ivoako mpandresy anareo. Normal raha nanao amainina mafy be mihitsy ny zanak'Israely. Toy izantsika ny famakiana teny. Fa ity ilay teny nataon'Andriamanitra ohatrany hoe hitombona ve zany? Tena mitombona ve zany? Arao tsara. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Josua, koa mandeha ihany mandidina tanàna indray mandeha ianareo mpanafika rehetra, enemana no anaovanao izany. Zany hoe isan'andro dia mandeha mandidina ny mandan'i Jeriko ianareo, indray mandeha isan'andro, enemana no anaovanareo izany. Dia toy izantsika indray 4. Ary asipotsorona 7 mitondra anjomara 7 mafanena eo no fiara, ary miandro fa 7 dia ho didiny 7 ny tanàna, ary aoka misorona hitsoka ny anjomara. Ary raha manao fialavareny ny anjomara mafanena ka renareo fiain'ny anjomara, dia anakora mafy ny vahoaka rehetra, ka dia irodana amin'izay ny mandan'ny tanàna, ary akatra amin'ny samy zotra amin'izay hitsiny avy ny olona. Dia amin'ny andro fa 7 indray dia andidina 7 ianareo. Zany hoe isan'andro dia andidina mandan'i Jeriko ianareo. Tandremo tsy mirakoraka, tsy mitabataba, tsy be resaka, tsy mivavaka, fa dia mandidina manda fotsiny ianareo. Dia mandeha isan'andro mandritry ny 9 andro. Ary amin'ny andro fa 7 indray dia andidina 7 ianareo. 7 manodidina. Dia zao no lazaiko aminareo i Andriamanitra, rehefa vita izay mandidina 7 amin'ny andro fa 7 izay, dia tsofinareo mpisorona ny anjomara mafanena, ka raha voareny vahoaka rehetra ny feon'ny anjomara mafanena, dia andao miaraka mirakoraka ianareo. Fa zao no lazaiko aminareo i Andriamanitra, irodana io mandan'i Jeriko io. Dia dinio sieritreretra nge le teny ohatrany hoe hitombona ve zany? Tena hitombona ve zany? Be dia be mihitsy riavana ny teny ataon'Andriamanitra tahaka izany. Dia inona teny Andriamanitra tongavana? Mila manaiky sy mankatoy fotsiny ianao ary arano finoana izay zavatra takin'Andriamanitra aminao. Fa raha manaiky sy mankatoy ianao i Andriamanitra, dia hitrantsehatra aho
aneo famonjeny, aneo zavatra lehibe, aneo zavatra magaga eo amin'ny fiainanareo. Amen. Amen. Dia isaorana manokana moa Josoa lay mpitarika ny zanak'Israely tamin'izany, fa raha ny aminy dia tena tao amin'ny finoana an'Andriamanitra izay ny vavany sy ny tompony. Ka na inona teny nataon'Andriamanitra dia ny toetrany manaika an'le teny sy mankatoa an'le teny amin'ny finoana. Zay ny toetran'ny Josoa. Ho antsika fiangonana toka eto ihany koa dia takian'Andriamanitra mba ho tahaka izany mihitsy. Na inona teny nataon'Andriamanitra ao anaty baiboly ity. Teny itoman'Andriamanitra anao mba ho ekenao, itoman'Andriamanitra anao mba hakatoavinao, dia ekeo arakatoavy arana finoana. Fa raha ekenao sy hakatoavinao arana finoana le teny, dia ho hitanao fa hitrantsehatra fiainanao tokoa Andriamanitra ka amonjy anareo izy. Raha manana olana ianao, ho vonjeny ho afaka amin'izany. Raha marary ianao, ho vonjeny ho sitrana. Raha mandalo ady ianao, ho vonjeny ary ataony ho mpandresy. Ary ankoatran'izany, ireo teny fikasana ao anaty baiboly mikasina fitain'Andriamanitra dia ho amarin'Andriamanitra ho ataony tanteraka amin'ny fiainanao. Amen. Halleluja. Dia andoka vakitsika ny voalasan'ny baiboly Josoa 9 avy hatrany dia ny 9:40 ny vakina. Zao ny voasoratra. Ary tamin'ny nandehana fampitony ratsokany anjomara mpisorona dia ho Josoa tamin'vahoaka manakora fa efa nomeny Jehovah nareo ny tanàna. 20 indray. Dia nanakora ny olona ary notsofina ny anjomara ary nondray ny vahoaka ny feno anjomara dia nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izay ny manda. Ary niakatra tao an-tanàna samyzotra tamin'izay itsiny avy ny olona ka afaka ny tanàna. 21. Ary narenga tamin'ny latsabatra izay rehetra tao an-tanàna na lehilahy na vehivavy na tanora na antitra na omby na ondry amanosy na biriky. Halleluja. 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 Ry havana malala toka manarika ity fotoam-pivavahana ity. Atraiza ny finoanao an'Andriamanitra sy ny heriny. Atraiza ny finoanao ny teny voalazan'ity baiboly ity. Atraiza ny fanekenao sy ny fankatoavanao an'izany teny izany. Zao ny voasoratra Hebreo 9:1. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao zao nasitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra, zay manatona an'Andriamanitra, zay rehetra manompo an'Andriamanitra, zay rehetra manompo an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, ary tsy maintsy mino fa mpamalisoa zay rehetra mazoto mitady azy Andriamanitra. Zany hoe ny finoana io zany amin'Andriamanitra dia tena lehibe mihitsy. Raha manana an'izany ny olona anankiray, tsy voasakana mihitsy Andriamanitra fa dia ho avy izy eo amin'izany olona izany, dia amonjy an'izany olona izany, anasitrana an'izany olona izany, anafaka an'izany olona izany, anao fangagana amin'izany olona izany, hitany fiainan'izany olona izany. Amen. Amen. Ka androany zany dia mampianatra Andriamanitra hoe rehefa miteny Andriamanitra na dia teny tsy mifanaraka loatra amin'izay maha-olombelona ny olombelona azy, no takian'Andriamanitra aminao mba ho ekenao, mba ho akatoavinao, dia hoy aho hoe ekeo sy akatoavy amin'ny finoana, fa anjaran'Andriamanitra indray no hiasa eo amin'ny fiainanao. Tsy amena mafy be ve zany? Asoteka mafy be tompoko. Asoteka mafy be tompoko. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Sa tsy zany ve?
halleloia. Ao anaty baiboly ao ihany koa dia misy tantarana lehilahy anankiray. Io lehilahy io a namana no anarana, nanana retina boka izy. Dia andray andro na ian'ny fidorana vavolombelona izy, fa ao amin'ny tanin'ny Israely ao dia misy lehilahin'Andriamanitra mpanasitrana ny aretina, ary mpanasitrana ny aretina apokana. No zany tapa-kevitra le lehilahy fandeha hoany amin'ny tanin'ny Israely iona amin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Tsy izy io lehilahin'Andriamanitra io fa Elisa no anarana. Dia rehefa tonga tao amin'ny tanin'ny Israely io lehilahy io, ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 5 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 14 no misy an'izay tantara izay. Tsy vakiana moa ilay tantara satria lava be. Dia rehefa tonga tany amin'ny tanin'ny Israely ity lehilahy ity, dia izao ny teny nataon'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra taminy. Marina aloha fa tsy nivoaka ny trano akory ilay lehilahy mpanompon'Andriamanitra, fa nandefa iraka. Dia olona iraka tamin'io lehilahy boka mila fanasitranana io. Mandehana ianao mandro misitrika ao amin'ny rano Jordana mba ho sitrana amin'ny apokana ianao. Raha vao nandresany ity lehilahy boka ity dia tsy faly, tezitra. Inona tsy nafaly azy, inona tezitra azy, ny tao an-tsainy dia hoe hanaja azy ilay lehilahy mpanompon'Andriamanitra, satria izy matsy komandy miaramila siliana, olona manan-danja, olona manan-kaja, dia hoe hanaja azy arak'izany toerana nanana zany ilay lehilahin'Andriamanitra. Kajo izay nambarako izay, tsy nivoaka ilay lehilahin'Andriamanitra fa iraka no nran'ilay lehilahin'Andriamanitra, ary amin'izay zavatra tsy tao anaty sainy sy ny eritreriny mihitsy no nampanaovin'ilay lehilahin'Andriamanitra azy hoe misy ao amin'ny rano Jordana ianao, impito dia hiala aminao ny aretina boka. Ohatrany hoe zavatra tsy mitombony zany e, izay ny tao an-tsainy. Ary zany natonga ty lehilahy boka ity, zao mihitsy ny teny nataony. Any aminay ihany koa ngiaka misy renirano e, misy renirano any, ao ny ranony Damaskosy, ao ny oniny faripara abana. Raha ohatra ka mifisitriana ao amin'io rano Jordana io no mahasitrana mahafaka ny abokana, maninona raha ohatra ka makany aminay ao dia any misitrika, any misitrika impito. Dia hoy ny baiboly hoe tezitra izy ka dia tapa-kevitra andeha hody. Tamin'izany fotoana izany a tsy tao amin'ny mihitsy ny finoana, fa io teny aloka vava-panompon'Andriamanitra io nge tsy teny avy amin'ilay mpanompon'Andriamanitra fa teny avy any an-danitra. Ny mpanompon'Andriamanitra dia solo-tenan'Andriamanitra ty ambony tany, solombavan'Andriamanitra amin'ny teny fotsiny. Tsy tao amin'ny finoana hoe avy amin'Andriamanitra io teny izay nambaran'ny Elisa io. So ihany araka io Mpanjaka faharoa toko 5 2 ka hatramin'ny 14 fa nisy lehilahy anankiray tao délégation niaraka taminy, dia zany lehilahy zany no nanatona azy eo amin'ny 14 dia nanatona ny mpanompony ka nyteny taminy hoe rikakyo, na dia zavatra lehibe aza no nasainy mpaminany no nataonao, moa tsy mba olona ataonao fa zany ko maika fa raha ho izy aminao mandro dia adio ianao, tsy tokony ataonao ve zany, rikakyo. Dia tonga saina izy avy eo. Dia tamin'ny alalan'ny teny nataon'ny mpanompony izay natonga azy avy eo resy lahatra hoe tena mila ekena zany sy ankatoavana ny tenin'ny mpaminany, satria solo-tenan'Andriamanitra izy, satria solombavan'Andriamanitra izy.
dia zao ny amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo dia nidina izy ka nisirika tao Jordany impito araky ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra ary ny nofony dia tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy. Halleloia, halleloia. Ry havana malala tonga manarika ty fotoam-pivavahana ity. Zao zany tiany Andriamanitra mara amintsika. Isika fiangonana toka eto, ianareo izay manaraka zao fotoam-pivavahana zao ilay tokantrano, aoka isika tsy handeha araky ny eritreretintsika maha-olombelonantsika, fa tsy mahavoavonjy antsika izany. Tsy ahafan'Andriamanitra maneho ny maha-Andriamanitra lehibe azy eo amin'ny fiainantsika izany. Fa ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia isika manaiky sy mankatoa zay lazain'Andriamanitra. Zay zany lehibe indrindra amin'Andriamanitra. Tahaka ny nataony Josoa sy ny zanak'Israely. Aiza ve ka asaina manodidina ndre mandeha san'andro mandany Jeriko, ary amin'ny andro fafito asaina manodidina impito. Dia raha vita izany dia nasaina tsofina ny andromaro sady mirokoraka mafy be. Dia hoy Andriamanitra, raha manaiky sy mankatoa zany ianareo dia rotana mandany Jeriko. Dia rehefa nanaiky sy nankatoa tokoa Josoa sy zanak'Israely satria tao amin'ny finoana, dia le voatantara teo ny rotana mandany Jeriko. Nivoaka tamin'ny fandresena mihezinezina Josoa sy ny zanak'Israely. Dia tak'izany ihany koa ty lehilahy ity. Hevitra hafahafa nomen'Andriamanitra azy. Dia zay mahatonga miteny androany hoe rehefa miteny amintsika ny mpanompon'Andriamanitra, rehefa misy zavatra asain'ny mpanompon'Andriamanitra ataontsika, ohatrany hoe tsy mitombo izany hevitra izany, ohatrany hoe hafahafa amin'ny maha-olombelantsika. Dia ekeo satria mpanompon'Andriamanitra voalaza amin'ny Baiboly fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny mpanompony Andriamanitra no miteny amin'ny vahoaka an'Andriamanitra, no miteny amin'ny olona. Ka rehefa ekenao sy ankatoavinao arahana finoana ny teny izay lazay mpanompony Andriamanitra dia ho hamarin'Andriamanitra izany. Tamin'ity herinandro ity zao nisy vehivavy anankiray niantso any telefônina. Zao no antso nataony tamiko: pastera, mijaly be ato mpandrina ato marary pastera, marary eo mikipoko ao, marary tena mijaly ao. Ivavao pastera, ivavao pastera. Dia zao no tengo taminy: mino ve nefa ianao fa mpanasitranaN'Andriamanitra? Tena mino pastera. Dia hoy indray avy eo: mino ve ianao fa ny vavaka ataoko dia ho ataon'ny tompo tanteraka aminao? Tena mino pastera, vavao afa mijaly, vavao afa mijaly. Dia nivavaka ho azy satria mino izy. Dia inona zavatra hitranga ho sitrana zany izy. Dia vita ny vavaka kelikely niny niantso any telefônina izy: misaotra an'Andriamanitra pastera, sady misaotra anao, fa vao vita ny vavaka nataonao tonga dia nitsahatra ny aretina natao amin'ny tenako izy. Halleloia. Ady hamonjy fotoam-pivavahana any aho raha pitso Alahady hoy izy. Ary soran'Andriamanitra fa tonga teo izy. Tetsy izy mipetraka tamin'ny fotoam-pivavahana talohany ity. Teo izy mipetraka dia natsoko izy androso teny loana mba ho vavolombelon'ny herin'Andriamanitra nanasitrana sy nanafaka azy. Ny olana amin'ny olona be dia be mantsy dia ity: be saina loatra ny maro amin'ny olona. Ka raha vao tsy fanaraka amin'ny saina ny teny izay lazain'Andriamanitra dia sarotra aminy manaiky, sarotra aminy mankatoa. Ina moa mahatonga ny olona be dia be tsy manao mpahafolo-karena? Satria sarotra aminy mieritreritra hoe ity volako kely ity ve raha nasorana mpahafolo-karena dia ahoana moa no afako manefa nytosan'olona? Ahoana no afako miala amin'ny trosa tsy voaefa? Ohatr'izany zany nieritreritry ny olona dia tsy manao mpahafolo-karena izy. Be dia be ny olona tonga miborako ao dia henoko mihitsy ny fanan'Andriamanitra miteny hoe
teneny reo olon'ireo amonjy fotoam-pivavahana eto amin'ny Alahady fa raha tonga eto izy dia hovonjeko i Andriamanitra hositraniko i Andriamanitra dia mamporisika le olona tokoa aho hoe tongavy ianareo amin'ny Alahady fa hovonjen'Andriamanitra ianareo hositran'Andriamanitra ianareo dia inona matetika no avalon'ny olona hono pastera fa nga tsy maintsy tonga eto tsy maintsy tonga ato ve amin'ny Alahady zay ve vao tena monjy Andriamanitra zay ve vao tena anasitrana Andriamanitra dia sanganehana mihitsy aho manoloana an'izay satria tsy teny efa tiamiko aty le izy fa teny henoko mihitsy hoe nomen'Andriamanitra ahy dia eo amin'izay ny ahitana karazan'olona misy ny olona sasany tonga dia mandatsotra ao tsy ho avy eto dia tsaroko ny teny nataon'ilay lelaboka any aminay koa nge mba misy ony faripara misy ony damaskosy ony abana maninona raha ohatra ka any amin'ny mandro pastera any amin'ny sitrika ry havana malalo Andriamanitra zany zao ny toetrany ianao mila manaiky azy mila mankatozy alasaina manany sainao ianao manany hevitra ianao fa zay mila manaiky azy mila mankatozy alasaina ary aranao finoana ny fanaikeny sy afakatoavana dia hitrantsehitran'Andriamanitra dia misy ndraiky karazan'olona eny pastera fa ho avy aho ho avy zahay ary tsy vitsa amin'ireo olona izay manaiky tsy mbola tonga akory ny fotoana Alahady dia efa misy zavatra lehibe sy mahagaga mitranga any amin'ny tokantrano misy azy ihany ka hoy aho hoe mandritra ty volana jolay ity mandritra volana jolay asa tapahana mihitsy ny famonjena fotoam-pivavahana eto asa tapahana mihitsy fa efa voasoratra eo bokin'Andriamanitra fa amin'ity volana jona sy volana jolay ity dia isy famonjena lehibe ho ataon'Andriamanitra ho an'ny olona izay ho avy eto raha manana olana ianao anisany vonjena ianao raha ohatra ka ho avy tsy tapaka asiteka mafy be ao an'Andriamanitra ary raha ohatra ka tianao ny fianakavianao ho vonjena ho afaka amin'ny olana na tianao ry namanao ho vonjena ho afaka amin'ny olana dia ianao mihitsy noka andray andraikitra ampaheran'izany fianakaviana zany na zany olona zany tena anentana saporisy azy hoe tena tongavy tena tongavy tena tongavy fa araky ty io voasoratra io ho vonjena ianao ho sitranina ianao ho afahana ianao anaovan'Andriamanitra fagagana ianao ho tahina ianao ry havanao novangin'Andriamanitra aho dia natokana anao ty fanasany ity be dia be ny olona nandray azy zay ity misy ny olona tonga dia mino ary tonga eto fa misy ny olona tia mangatakandro zay moa dia noho ny atakina devoly matonga azy mangatakandro fa tsika tonga eto ataovy mihitsy azahoanao ny havanao na ny olo-patatrao ho avy eto fa tsisy dilatra ny teny loka vavako fa zay rehetra tonga eto ho vonjena ho afahana ho sitranina ho tahin'Andriamanitra ahita fagagan'Andriamanitra asio teka mafy be halleluia amena amena tamin'ny maraina talohan'ity fotoana ity moa dia nisy vehivavy tonga teto tsaroko ny tantarana fa sedra nanokatra radio izy no nandre ny toroteny nataoko dia avy hatrany tao amin'ny finoana ny hositrana vehivavy io antaona maro no nalemy dia mandady izy mandady na manaraka rindrina manaraka seza rehefa andeha dia raha vao eny ny toroteny nataoko tamin'ny radio tonga dia atao amin'ny finoana fa rehefa tonga ty androndra izy dia hositrana dia hoy izy tamin'ilay lelavadina tsaroko zay tantara zay fa efa elaela hoy izy mba hoeto makany amin'ny fiangonana io aho fa za mino fa raha tonga dia hositrana dia lay lelavadina keo moa olo lehilahy mamolavo ahoana nafaka midodranao makany raha afaka mandady ianao dia makany esany antosy olo zareo mipetraka raha afaka mandady afa antosy anao makany Androndrakely dia mandehana ozy izy
dia andraisany teninao ozy izy dia niainy toroteny ihany izy niainy atanjaka fony atao anatiny dia atao anatin'ilay vavaka famaranana ny toroteny nataoko dia nanao vavako any marary toy ny fanaoko hatramin'izay vao vita ilay vavaka tonga dia afaka nitsangana izy halleloia ary toka teto mbola niaraka tamin'ny tena tantaran'izay zavatra lehibe sy magaga nataon'Andriamanitra ho azay ary le vadiny niaraka tamin'ny teto dia nametrako tanana izy taorinan'izay ary vita fa metra tanana dia narinony tena dia mandraky tiany androany vehivavy matanjaka izy teo izy tamin'ny fotoam-bavaka talohan'ity atrentsika ity ka io tena atao mpanompon'Andriamanitra io ry havana tena ho amarin'Andriamanitra io a ka asakasakareo zay anapaka ny famonjena an'ity fotoam-pivavahana ity mandritra ny volana jona sy ny volana jolay fa Andriamanitra anao zavatra lehibe anao zavatra magaga eo amin'ny fiainanareo asioteka faran'izay mafy asioteka faran'izay mafy Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve halleloia ry fiangonana rehetra manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao fantatro fa toka eto anao satria mila famonjena dia ho vonjena zany ianao androany efa voasoratra ny bokin'Andriamanitra fa ianao dia olona mendrika ny vonjena toka eto anao androany satria marary ka mila fanasitranana dia hoy aho hoe hositranana zany ianao androany ho isorana aminao zany ny aretina toka eto anao androany satria tena mila fahagagana niadatry anao zany sao a impossible ny afaka anao amin'ilay ady dia inona ny hoandrasanao mila ny miracle avy any an-danitra ianao dia raha mila ianao ho tanteran'Andriamanitra aminao zany fa condition raha mino ianao dia ho tanteran'Andriamanitra aminao zany tsy mampahiranareo ve ry havana tantaran'ilay vehivavy narary nandeharana ny 12 taona ny nahavoavonjy azy ary fotra nasitrana azy dia ny finoana nananana zay no fototra nahavoavonjy azy sy nasitrana azy tsy mba mampahiranareo ve ny tantaran'i Josoa sy zanak'Israely fa ny fototra natoka ilay mandy an'i Jeriko ny rodana dia noho ny finoana zay nananan'izy ireo ka na dia atao hoe teny tsy fanaraka loatra amin'ny saina manieritreritry ny olombelona azy ny teny nataon'Andriamanitra dia ny aketsy nakatoavana tsy mba mampahiranareo ve ny mieritreritra hoe ny fototra natoka n'ilay lehilahy boka sitrana rehefa nanaiky ny ten'ilay mpanompony izy hoe raha hoy mpaminany aminao zao nataovy tsy tokony anao va ianao raha hoy izy zany aminao androany hoe misitry hipito ao amin'ny rano Jordana dia ho sitrana ianao ho afaka aminao ny aretina boka tsy tokony anao zany ve ianao tonga dia tahorina zay nino izy fa ny tenina lelan'Andriamanitra dia ho amarin'Andriamanitra tokoa ka dia nanaiky ny anetry tena izy dia nisika impito ao amin'ny rano Jordana dia nadio ny abokana niala ny abokana teo amin'ny nofony tsy mba mampahiranao ve ry havana mieritreritra an'izany ary raha mana finoana ianao androany dia zay inonao ho tanteraka aminao dia mandeha tonga teo amin'ny fasana nandevenana any Lazarosy Jesosy niaraka tamin'ireo mpianatra tonga teo amin'ny fasana nandevenana Lazarosy Jesosy niaraka tamin'ny ireo fianakaviana manamanjo tonga teo amin'ny fasana nandevenana ny Lazarosy Jesosy niaraka tamin'ny vahoaka marobe dia hoy Jesosy zao izy ho velomiko Lazarosy ao am-pasana ho velomiko
no zany esoriny vato esoriny varavara-pasana dia ndraika tamin'ireo fianakaviana manamanjo no nyteny inona hoe ty ataonao mpampianatra faga tsy fantatrao fa efarana zay nandevenana azy tsy efa vaky ve kibony tsy efa maimby ve izy zao ka ahoana no amialomanao azy ahoana no amialomanao azy dia ho Jesosy Marta matsy no anabavy le maty le fianakaviana manamanjo niteny tamin'i Jesosy hoe efarana zay nandevenana azy efa vaky ny kibony efa maimbo izy zao dia ho Jesosy Jaona 1:50 andeo vakitsika le teny ho Jesosy tamin'ny Marta tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra esoriny vato dia nesorina ny vato zany hoe tsika io zany mila manana finoana fa raha manam-pinoana ianao dia aveliko foana le teniko hoe ahita an'Andriamanitra maneho famonjeny maneho ny mandriamanitra azy eo amin'ny fiainanao ianao amin'ity volana jona ity amin'ity volana jolay ity ary eny na dia androany ihany aza ianareo so raha misy marary toga eto efa azonao tsapainga ny aretinao asa miandro hoe tapitra ny volana jona tapitra ny volana jolay zay vao tena sitrana ianao fa azonao tsapaina ny aretinao fa afaka no sitrana ianao amen dia nesorina ary le vato dia ho Jesosy ry Lazarosy mivoa vita zay teny Jesosy zay dia mivoaka teo pasana le maty ary dia rehefa nesorina ny fatotra rehetra tamin'ny vatatenany dia indro fa olona velona tsy misy fofopaty zany no hitany rehetra teo gaga ny olona gaga sy talanjona ny olona hoe tsy mbola nisy fisehoan-javatra tahaka izao teto amin'ny tany Israely fa ny olona matao am-pasana velona indray no nyteny nataony ty lehilahy ity zany lehilahy nampitsangana ny Lazarosy tamin'ny maty namelona ny Lazarosy zany amin'izao tsika manao fotoam-pivavahana izao miaraka amintsika eto izy no anamarina ny teny zay aloka ny vavam-panompon'Andriamanitra ko amin'ny anaran'i Jesosy ianareo rehetra manana olana ho fojena ho afaka amin'ny olana ho fojena ny fomba magaga ianareo izay marary ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ny fomba magaga ary ankoatran'izany vita ty fotoam-pivavahana mandritra ny volana jona jolay ity maro aminareo no hotahina be mihitsy tena hotahina be tena tsy ampozinao mihitsy ary egany ka hitenanao hoe mbola ngiaza ihany ve ty satria noho ny fitahina dia mivoatra be ny fiainanao mbola tsika mianakavy ihany ve ty satria noho ny fitahina na ny trano mipetranao ilay trano fantrana azy ialanao fa hipetraka amin'ny toerana tsara ianao halleloia ho tanteraka ny zarehetra mino zany Jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve halleloia halleloia manarak'izany raha sitrapon'Andriamanitra rehefa avy eo amin'le fidirana amin'ny 12 dia isy session spéciale ho ataontsika eto inona ny maha session spéciale azy anositra diloilo anareo rehetra zay ho avy eto aho androany amin'ny 12 amin'le fotoam-pivavahana amin'ny 12 ka na olana io na retina io na ady io aoriana fansorona diloilo dia ho avy Andriamanitra aneo ny mahandriamanitra azy eo amin'ny fiainanareo amen eno tsara ny teniko eno tsara ny teniko
ny fansorana diloilo dia fiainana nasainy Jesosy ny ainandreo apôstôly. Hoy izy, mandihany ianareo mijolova volombelona, mitoriny firazantsara, dia nandeha ireo mpianatra, nandeha ireo apôstôly, dia nosorany-diloilo ny olona rehetra zay narary, ary zay nosorany-diloilo hoy ny baiboly sitrana avokoa. Ndao tsika teka mafan'Andriamanitra ry havana malala. Amen, amen. Ary hatramin'ny andro andreo apôstôly, zany hoe Jesosy fiainam-piakarana ho any an-danitra, dia mbola nampiasaindreo apôstôly hatrany hatrany ny fansorana diloilo ny olona. Andao vakitsika nge le teny ato amin'ny Jakoba toko 5, andiko 7:12. Misy marary va eo aminareo? Dia inona zany natao an'le marary? Aoka izy apaka lolon'ny fiangonana, ampiantso mpanompon'Andriamanitra ny dikany. Aroka le mpanompon'Andriamanitra anositra diloilo azy amin'ny anaran'i Jesosy, sady vavaka eo aminy. Zany hoe sorana diloilo dia vavaka eo aminy. Dia voasoratra 10:12. Ary ny vavaka ny finoana, ny vavaka atao amin'ny finoana, ny mpanompon'Andriamanitra mino, ianareo koa mino, dia amonjy ilay marary. Fa ny tompo hanangana azy. Ary raha sanitrika nanota zany zany dia azo famelan-keloka. Io zany no ho pratikentsika androany amin'ny 12. Ka ho anareo rehetra izay matsapa hoe marary, manana olana, mila famonjena malaky, mila fanafana faran'izay haingana, mila fanasitranana, ampandeferiny any an-trano fa tongava eto anao. Halleloja, halleloja. Satria marobe moa ianareo no avy eto, dia ngamba tsy afaka hivavaka ho anareo sady anositra diloilo no hivavaka ho anareo 10 minitra na 10 minitra na tataka izany. Fa dia juste sorana diloilo dia mipetraka, sorana diloilo dia mipetraka. Fa ny angatako aminao manana finoana fa zay vosotra diloilo zay nataon'Andriamanitra fahiny dia ho ataon'Andriamanitra amintsika rehetra tonga eto. Halleloja. Ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. Andao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Mivavay ianao mba hanana finoana, mivavay ianao mba hatanjaka finoanao. Ary raha mahatsapa-tena ianao fa misy fanahy maloto, fanahy ratsy henonao hoe manelingelina anao, mampirorosana anao, ray amin'ny anaran'i Jesosy izy, asao mandeha izy. Fa andro ny tompo anao ny androandroany, volana spesiala ho anao ny volana jona sy volana jolay. Andao tonga dia vavaka avy hatrany tsika rehetra, mpitarika fiderana tonga dia maka-toerana. Samy vavaka izy, samy vavaka izy, samy vavaka izy, samy vavaka tsika rehetra e. Mivavaka ny fonao rehetra, ny fonao manontolo, dia toerina le devoly avoay, toerina le devoly ary avoay, asa mandeha izy. Tompo, mamindra fo amin'izao fiangonana ray manontolo izao ianao. Nasainao nambarako teo ny fananana finoana, fa zay rehetra manana finoana dia anehoanao ny maha-Andriamanitra anao. Ary ity fotoam-pivavahana ity hoeniko voninahitra Andriamanitra tokoa. Halleloja, 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 halleloja. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao ary tombontsotoa. Halleloja, halleloja. Andao iarahantsika manao ilay hira hoe ny foko ry mpamonjy andiny voalohany ihany. Atavy amin'ny fonao manontolo zany hira any an-tanako anareo zany.
atsaka ny tananao ho fanehoana finoana famangetahitan'Andriamanitra ianao ary manana finoana an'Andriamanitra sy ny heriny manana finoana fa ho tanteraka aminao ny tenina ataon'Andriamanitra ao anaty baiboly ny foko rehefa monjy sotranao ao Andriamanitra fa tamin'ny fasahina no nitondrako ny afatra ao teo zay inoko amin'ny foko rehetra fa ho amarinonao amin'ny ty fiangonana ity ho sitranareo namana izay marary ary ivan'ny olana eo amin'ny fiainana anao fakagana eo amin'ny tsiraray avy anao misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen mba nytany aho hoe safady tsapao ny aretinareo isa taminareo tonga teto narary mety hoe nisy vonto mikibonao tao na hoe tany manosonao tany marary dia sairana be tsy afaka miondrika anao tsapao a ka ho anareo izay matsapa-tena hoe sitrana tokoa atsakany hoe ny tanana ho metsika voninahitra Andriamanitra natsapa ianareo tena sitrana misy manangan-tanana 3, 4, 5 ny manangan-tanana eto a ndao tsika teka mafan'Andriamanitra amen dia raha toandro zany ny fotoana manaraka amin'ny fansorona deloilo fa ndao tsika iroso amin'ny fanaterana ny fanatitra amin'izao fotoana izao itondra ny mpafolo-karena dia mitovy ny tantarany zanaky Josua sy zanaky Israely mitovy amin'ny tantaran'ilay voalaza ao mpanjaka faharoa toko 5 mikasikany amin'ilay lehilahy boka ity resaka fanaovana fanatitra sy ampafolo-karena ity be dia be mihitsy ny olona no tsy manao mpafolo-karena na dia efa miteny mahazava-be zao ary Andriamanitra anaty ity baiboly ity satria nahoana satria izay ilay hoe misy zavatra takian'Andriamanitra mba ho eken'ny olona sakatoavin'ny olona fa tena sarotra amin'ny olona ny mino fa ho arak'izany teny ataon'Andriamanitra zany tokoa no tanterako ny fiainana ohatra kely ny fidiram-bola eo aminy izy nefa amin'io mbola nefatrosa izy amin'io biadidy dia hoy izy raha anabangako ampafolony ity vola keliko ity ahoana moa zany no ampitombona hoe ivan'ny olana ny fiainako tena tsy mety mino aho ohatra zany ny akamaroan'ny olona rehetra aza mba isan'ny olona tak'izany ianao ka raha tsy hotondra mpafolo-karena anao teo raha toandro hoentiny mpafolo-karena anao fa ny teny zay nataon'Andriamanitra anaty baiboly raha iketsika sakatoavintsika raha nafinoana dia izany no amonjen'Andriamanitra anao amen ho anareo any tokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana izao en ligne ho iaho hoe afaka manefa ny ampafolo-karena anareo io voasoratra io amin'ny telefônina misy amin'ny vola na misy Orange Money finoana no andehanana fa tsisy an'Andriamanitra atao andao rytsika hanao hira anankiray dia mandroso isika zay tondra ny ampafolony dia tatazana
eny atoerana avy eo ny fanatitra mazatra. Afaka mandroso isika izay hitondra ny ampafolony. Fanaceni panzaka misy fifaliana. Fanaceni panza misy fifaliana mandrakizay ndao anatra persi voninahitra sy lidera fankalazaina panjakasy. Halleluja! Halleluja ho an'ilay panja. Halleluja ho an'i Halleluja ho an'ilay panja. Halleluja ho an'i Eo amin'ny fanatram-panjaka misy fifaliana. Fanatrehan'ny panja misy fifaliana mandrakizay ndao anatra persi voninahitra sy lidera fankalazana panjakasy. Halleluja! Halleluja ho an'ilay panja. Halleluja ho an'i Tompo. Halleluja ho an'ilay panja. Halleluja ho an'i Tompo. Halleluja ho an'ilay panja. Halleluja ho an'i Tompo. Halleluja ho an'ilay panja. Satria mendrika izy. Mendrika izy. Mendrika izy. Mendrika izy. Halleluja! Halleluja ho an'ilay panja. Halleluja ho an'i Tompo. Halleluja ho an'ilay panja. Halleluja. Satria mendrika izy. Mendrika izy. Mendrika izy. Mendrika izy. Halleluja! Halleluja ho an'ilay panja. Halleluja ho an'i Tompo. Halleluja ho an'ilay panja. Satria mendrika izy. Halleluja ho an'i Tompo. Mendrika izy. Mendrika izy. Mendrika izy. Halleluja ho an'ilay panja. Halleluja ho an'i Tompo. Halleluja ho an'ilay panja. Halleluja ho an'i Tompo. Daotsika ite tanana mafy ny fanomezana voninahitra ho an'i Jesosy. Halleluja! Halleluja! Andro mafaly ny andro androany a andao tsika rehetra tompoko hiaraka hitsangana dia anao hira etsika tena hoe midera. Tena hoe midera, tena midera. Alefa azy. Ndao araka le toriteny teo tena velantsika hiakatra amin'ny finoana sady izany ve? Ndao ara.
zao tontolo izao milaza tsotro zao hoe tsy misy azo atao eo amin'ny tsakatsakane eo amin'ny tsisy azo ale rehefa resy izao tontolo izao zay no manomboka ianao tsisy itanao hoe nilainatapinao hoe foroniny hoanao hoe Avelao yakatra ny filonde Avelao yakatra ny filonde Avelao yakatra ny filonde Hafindrane Ravingana Zay sahaza venty arindrane Dunyamina Ewana mantra mande Manolalanise Lepamaty leibe Manolalanise Vitabatavarise refa Sitaniza refa Aizany andamanitrareo Nyandamanitrareo Nyandamantrareo Manzakamzare Sawe Aundan Sawe Marosetin Avelao yakata ni filonde Avelao yakata ni finuna Avelao yakata ni filonde Tatsika iorakoraka mafy be ho fanehotsika finonan Jesosy. Halleluja. Efa afaka marina fotoana isika dia rehefa avy eo maka toerana fa misy filazana ao ataoko. Andriamanitra ranay eo vita ny fotoam-bavaka izay nitondranao anay androany teto. Sambatra izahay fa lombanay sy niaraka taminay teto anao ka dia anehoanao ny maha-Andriamanitra lehibe sy mahagaga anao ny sambatan'olona amin'ity fiangonana ity. Ny voninahitra ny ho anao erieriana. Misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Maka toerantsika zany.